miara-mahitsika menakavy fa ataony lalana tiafatsika zay tokolasy tokovrano anisan'ny zava-dehibe eo amin'ny fampandrosoana ny faritry tasy ny fahavitany zany lalina zany eto moa ny minisitry ny fizahantany anisan'ny tourisme mampiroborobo ny fizahantany zany satria lasa nanao boucle ohatran'izao le tourisme Antsirabe Antananarivo Soavinandrina Itasy Antsirabe Antananarivo zava-dehibe ary mino aho fa raha izany tourisme zany dia anisany mampidi-bola be indrindra koa amin'ny fanjakana zava-dehibe tomoko ny fahavitany io lalan'io anay a fa dia misaotra makatelina fa tena afa-po zay ary indrindra ity faritra Itasy ity zatsy ny teny Soavinandrina ihany eto tompoko Andriamatofilo fa ny mpitondra tsy mba mahasitraka matetika raha manana ianao amin'ny fitondrana io dia hoy ny olona hoe ninany ny alahelo-mbahoaka ninana ny arem-bahoaka raha tsy manana ianao fa mantra tratrany ny alahelo-mbahoaka zay ny mibentirano na nitsika mpitondra fa rehefa nanompo anao nanao tamin'ny fonao zahay tompoko dia ny herinay ny finiavanay ny fitiavanay ary ny fanananay mihitsy ny natotonay tamin'izany commune zany ary eo anatrian'izany indrindra no ilazana etona fa ianareo be ny tanàna namako indrindra rahalahiko engane ny asa fanomponana zay tanterahanareo mba ahasosy atsara ny vahoaka izay tompoko no an'ny teninay fa dia misaotra makatelina indrindra lavalava ny kabary satria zava-dehibe zao misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy misaotra tompoko dia misaotra n'Andriamantobe ny tanàna manatry tava anareo rehetra manatrika etona androany ianareo namana rehetra eto amin'ny eto Soavinandrina hoy tokoa ny fitenenana malagasy manao hoe izay mamangivangy io ny tikavana ny tenanay dia tonga eto androany dia asesiky ny fitiavana tsy misy fiasaram-belatsia fa fitiavana tena fitiavana ohatran'ny fitiavanao ny vadinao an'izay manana tsy misy fiasaram-belatsia io ary tsy misy tambana marina sa tsy marina zany ka zay tonga aty dia tena manam-pitiavana tokoa ary vonina ny fanometanana vonina ny ifanampy aminareo amponina rehetra eto a Soavinandrina izany fitiavana zany anefa dia tsy vitan'ny vava fotsiny hoe tiako ianao tianay ane anareo avahoaka eto a Soavinandrina tsy vitan'izay fa mila porofony ohatranao sy ny vadinao ihany nareo aloha tsy haiko fa za dia isan'andro vo tonga ao an-trano tonga dia je t'aime kiseria na dia be asa ary mbola mahavidy gâteau ihany tsy naindray hoe tia ny gâteau kiseria fa lery miala rehefa hoe totondrako gâteau misy fotoana ary zay s'izy miaraka mihinana an'iny gâteau iny rehefa riva na rehefa maraina ny onenalena ny motsy olazaiko anay zany fa le gâteau ihany no olazaiko anareo ka zay dia tonga ty ihany koa aneo an'izay fitiavana aminareo izay satria dia tsy tiana ihany koa ny manao kabary ambony pilipitra kabary ambony latabatra zay ny atongavanay aty androany satria raha malala sy raha mahita fa dia efa amboarina io amboarina tanteraka ny lalam-pirenena fa 3 na ny RN 43 izay mampitohy any Soavinandrina mialeto zany makany Faratsio efa manamboatra ny orinasa Colas ary efa ho vita afaka volana vitsy izany lalana izany marina tenenin'ny monsieur le maire teo no hoe tena vahoaka miasa vahoaka be herim-po vahoaka mamokatra itsia ny vahoaka ety amin'ity faritra Itasy ity raha ohatra ny be ny tanàna marina aloha ny jerena dia tena mamokatra satria tena sady ao tsara no na ny gavary fa dia
mirina mba ianareo vahoaka rehetra ihany koa dia mahazo gabarisa marina sa tsy marina zany e ka zay indrindra no atongavanay dia nampiantso hoe mba hatsofotra elaty hoe ny lehibe na ny DG ny orinasa Colas niazakazaka izy ary tonga ito a dia je vous prie monsieur le DG de vous lever afin que d'établir notre souhait et le souhait de la population de rétablir la route dans le centre-ville de cette commune. Donc, DG, Nicolas, merci, monsieur le DG. En fait, monsieur le maire a émis le souhait de reconstruire et de rétablir aussi la route dans cette ville. Donc, vous êtes là, on vous demande d'étudier la faisabilité et nous allons construire toute classe de Bravi. Falsa fale. Ita-itaponareo zany. Zavatra tsy namboarina fa zavatra ho amboarina. Ka dia na dia tany mbola tary amin'ny ny fitobinan'ny orinasa tary ny tokony andraikitra ambony tao amin'ny Colasy dia natsonay mba hijery ny fomba ahafahana manamboatra lalana eto tapitanana ny Soavinandriana Litasy Tokolasy Tokovavy. Asa ho afa-tsy kabary ao ny engin ao ny fitaovana rehetra dia marina mihitsy mitenen'ny ben'ny tanàna hoe maninona moa raha tsy amboarina ity zay rehefa mbarosoana avy ity fotsiny ary vonona zay ny fanometanana sy anamboatra sy anorina anty tanàna ity miaraka aminareo. Dia raha malala ihany koa fa fidiran'ny mpianatra ankehitriny ka ho anisan'le fitiavana ho zaraina aminareo dia tsy gato aloha no entiko ho an'ny mpianatra fa kosa ho an'ireo mpianatra rehetra manala baccalauréat na mpianatra amin'ny sekolim-panjakana io amin'ny lycée na mpianatra amin'ny sekoly tsy miankina eto amin'ny districtn'ny Soavinandriana dia ho zaraina kahie misa 10 ianareo rehetra tokolasy tokovavy. Tsy misy ny fanavahana fa dia azo an'izany kahie izany koa ianareo. Anisan'ny lara-pamehana ihany koa ny fametrahana ny sekoly. Ka vorainay Andriamatoa ben'ny tanàna hoe tsy ampy salle de classe na efitrano fianarana ianareo dia ho ataontsika ny étude dia tonga dia ho amboarina ihany koa ireo sekoly ireo satria anisan'ny lara-pamehana. Ny dianay moa dia mbola hitohy ary mbola betsaka ihany koa ireo mpiara-miasa aminay akaiky mpiara-miasa en présidence sy ny ministera isan'ny ambaratongana ho avy aty aminareo aty mbola hitsidika aminareo zay tsy manao tsipahatra mitsipahatra dia tonga dia lasa fa zay kosa tonga mandalo mbola hiverina hiara-iasa amin'ny tompona raikitra rehetra na ny ben'ny tanàna na chef-portany hijery ny tena hitahitam-ponareo ny tena tokony zavatra amboarina na ananelakelan-trano rehetra any dia ho avy izahay hijery an'izany asa rehetrarehetra tokony ho atao zany. Fa nangataka ianao teo Andriamatoa maire ny tenako moa dia ben'ny tanàna. Iko fantatrareo fa tantara kely raha may ny lampan-tanànan'ny Antananarivo tamin'ny taona 2077. Io lampan-tanàna io dia tamin'ny taona 437 no namboarina. 430 taona taty aoriana may ny lampan'ny tanàna. Ary marina tenen'ny ben'ny tanàna teo hoe promotion iray zay satria tamin'ny taona 20 430 taona taty aoriana 430 taona foana raha hitanareo le zavatra nolazaiko teo tamin'ny 20 430 taona taty aoriana dia napetratsika ny fanamba hoe ho amboarina ny lampan-tanàna n'Antananarivo. Tsy ninony rehetra zavatra mairie 6 voly io manao kopakambavy io
ahoana ny anamboarany an'io tsy marina io tsy ho vitan'io enina amin'ny telopolo taona ny tena mitokana any lapan'ny tanàna avity zany tokoa ny tiako lazaina dia ity amin'ny mapromotion ray atsika monsieur le maire dia ho amboarina ny lapan'ny tanànanao ary asiana salle mariage ihany koa ho ataotsika tsara sy raitra dia raitro ary ho avy atya hitokana anazy miaraka aminao a tsy mampirisika anareo tanora hoe manambadia aingana fa zao rehefa vita ny salle mariage dia ny andro atongavaka atya dia andro anaovana mariage dia miara manatrika ny mariage miaraka aminareo tanora zay anambady eo ny tena amin'izay fotoana izay dia hitohana ny gâteau zay ny lava zay fotoko latoko vavy a fa dia andaotsika anainga monsieur le maire dia hijerany lapan'ny tanàna satria mba tiako jerevana ny pôsipôzy ny lapan'ny tanànao aminao satria ny anah mba tiako mijery mivatana tiako mijery ny zavatra tokony ho atao a misaorantsika rehetra makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy